Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fanompony andro farany. Ny fanompony andro farany. Zany no lohahevitra misongadina indray amin'ny mofinainantsika anio, filazantsara araka amin'ny Mateo 5:20, ny andininy fa 1:30 hatramin'ny fa 4:70. Ny fanompony andro farany. Tao aorianany filazalazana ny fampianarana eskatolojika izay nataon'i Jesosy Kristy momba ny any am-paranany. Tatsika manomboka amin'ny 4:20 zany ny zava-isy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Eto amin'ity mofinainantsika anio ity dia milaza fampianarana Jesosy momba ny fitsarana farany, hitsarana ireo izay niasa tsara sy ny asa ratsy. Misy ny fanavahana azy ireo amin'ny mahondry azy eo anatrehany osy. Ny ondry izay eo ankavanan'ny mpitsara dia tsaraina handova ny fanjakana izay efa voavoatra ho azy. Fa ny osy etsy ankaviany kosa mifanohatra amin'izany dia tenenina fa olona voaozona ka esorina hiala aminy ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Ireo dia hiaran'ny fampijaliana mandrakizay, fa ireo izay eo ankavanana kosa izay andova amin'ny fanjakana voavoatra dia hiaina ny fiainana mandrakizay. Ambarany Jesosy Kristy ao anatin'ny fampianarana nataony fa tarafina amin'ny fanompona izay nataon'izy ireo izany fitsarana izany, ka ho tsaraina amin'izay nataony sy ho tsaraina amin'izay tsy nataony izy ireo. Miseho amin'ny endriky ny madinika Andriamanitra ireo olona izay marefo, sokajin'olona marefo eo amin'ny fiarahamonina, ny nona, ny mangetaheta, ny voafonja, ny marary, ny vahiny sy ny kamboty, ka taratry ny asa atao amin'Andriamanitra izay asa atao amin'izy ireny. Jesosy zao eto miteny manao hoe nona dia nomenareo hanina, nangetaheta dia nampisotroanareo, tsy nanakitafy aho dia notafianareo, narary aho notsaboanareo ary tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Gaga ny mpianatra fa tsy mba nanao an'izany ny tompo izy, kanefa asehoan'ny tompo mazava tsara fa izay nataonareo tamin'ireo rahalahy kely indrindra ireo no efa nataonareo tamiko izy, ary izay tsy nataonareo tamin'ireo dia tsy mba nataonareo tamiko ihany koa hoy ny tompo. Ambara eto zany fa asa mivaingana, hita maso, azo tsapaitanana ny fanompony ny andro farany. Tsy mijanona ao amin'ny sehatra ara-panahy fotsiny, arak'izany ny fanompony ny andro farany, fa tena mitaona ny fiangonana ankehitriny mihitsy hiroso ho amin'ny fifanomezan-tanana, asa fifampitsimbinana, fanaova-tsoa, fiahiana ireo izay marefo ary fanomezana ireo izay mila izany. Ny fanompony ny andro farany dia tsy mijanona ho teoria na kabary fotsiny tahaka ny hoe toriteny fotsiny dia izay,
fa tsy maintsy aseho an'ny fiangonana amin'ny fomba hita maso zany finoana zany. Dia indro ny fiangonana miroso ho amin'ny asa masina, asa sosialy, asa fiahiana, ny mpiara-belona aminy. Zava-dehibe ry havako malala ny azakazaka masina izay ataon'ny fiangonana FJKM ankehitriny. Zany raha teo ny antsoina hoe filazantsara manova ny tantara, ka aseho fa ny filazantsara izay torohin'ny fiangonana dia tsy mijanona eny ambony pilipitra fotsiny ihany, na atao anatin'ny tambajotra serasera fotsiny ihany, fa filazantsara izay misy fiantraikany mivantana any anaty vilanin'ny mpiara-belona aminy, amin'ny fiainana andavanandro ny mpino, andraisan'ny fanapahan-kevitra ary manampy azy amin'ny fiainany andavanandro. Filazantsara izay manova ny tantara ka ho tonga fiarahamonina mitovy, fiarahamonina azo iarahana monina, ireo fiarahamonina izay manafoana ny elanelana misy, izay midangana, ny eo anelanelana ny manan-karena sy ny manitra, ny manana sy ny tsy manana. Fiarahamonina izay ahitsy ny filazantsara eo anatrehan'ny manam-be sy ny fahadiran'ovana. Filazantsara hitsarana ny mpitory filazantsara, hitsarana ny fiangonana, hitsarana ny kristianina rehetra zany, ny amin'izay nataontsika eo anivon'ny fiarahamonina sy ny amin'izay tsy nataontsika eo anatrehan'ny fiarahamonina. Izay ataontsika ankehitriny ary ry havako malala dia antoka iray ianteheran'ny mandrakizay, na isika ho any amin'ny fanjakana voavoatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, na isika ho any amin'ny fanjakana voavoatra ho an'ny devoly sy ny forongony. Tena fotoana fanaovana ny fifampitsimbihnana arak'izany zao andro farany izao. Atomotra ny andro, atomotra amin'ny fotoana, aza lanilaniana foana ny herinao, ny eo am-pelantananao, ny fotoananao hanaovanao izay tianao sy ny filanao sy ny fiainanao manokana, fa lanio zany hiahinao ny hafa, hitsimbinanao ny manodidina anao, hieveranao ireo izay mila izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra, misaotra anao zahay, ilay efa nanolotra fanomezana sarobidy ho anay tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy, ilay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra Tompo, ianao no efa nanolo tena ka mitarika anay hanolotra ny momba ny tenanay ho an'ireo izay manodidina anay, ho an'izay manana hetaheta mila izany, ho an'izay mila fiantrana. Da io Tompo ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny fiainana mahafadiran'ovana, ao anatin'ny tsy fisiana lalina, ary mivavaka izay ho an'ny kristianina rehetra hanana fanapahan-kevitra mba hahay hanolotra izay eo am-pelantanany araka ny sitraponao. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.